Mbola anatin'izay politika izay ihany ny ankola firavalmanana kosa dia mitolona hatrany amin'ny fampiarana manontolo ny sorodalana mba hisiany ny fifidianana mangarahara. Vola rava avy amin'ny sanitsira kotarson hatrany. Manamafy ny tokony hanatanterahana ny manontolo ny sorodalana ny avy amin'ny ankola firavalmanana ho azy ireo na dia efa mipetraka aza ny daty samihafa momba ny fifidianana dia azo antoka ny hisiany fifidianana madio sy mangarahara araka ny nambarin'Andriamatoa Guy Randrianarson. Ny an'ny ankola firavalmanana aloha dia na dia mipetraka aza ireo daty na tetiandro maromaro efa navoaka ny gouvernemanta dia mipetraka foana ny anay ny hoe tsy maintsy ampiarina aloha ny tondrozotra satria raha tsy tanteraka hatramin'ny farany amin'ny atsakany sy andavany ny tondrozotra dia tsy azo atao mihitsiny ny fifidianana io, tsy lamina mihitsiny ao anatin'ny hoe soatoavina na hoe misy firaisan-kina ny daholobe amin'ny fanatanterahana azy. Ny antony voalohany indrindra dia tsotra fotsiny ao anatin'io le sorodalana mipetraka io ny resaka fanaovana gazety, ao anatin'io ny fahafahan'ny tsiraray avy maneho hevitra, tsy mbola hita hatramin'izao aiza ho aiza no ahafahan'ny tsiraray miakatra ohatra eny amin'ireny televiziona fanjakan'ireny, nefany marobe ireo ao anatin'ny mpanohitra zany, tiako tenena amin'ny mpanohitra dia mpanohitra ny fitondrana maro anisa ao anatin'le tetezana ity tsy manana na radio na televiziona. Ny faharoa manarak'izay dia mipetraka koa ny resaka fampitsoran-keloka eo amin'ireo olona sasatsasany zay te hilatsaka, eny fa na tsy te hilatsaka aza mbola tsy mifantatra ary mbola tsy mivoakatra hoe nahazo io sa tsy nahazo, afa-tsy ireo izay fahitantsika hoe nisy 40 anga izay. Ny fahatelo farany izay zava-dehibe aminay amin'ny ankolafy dia ny fampiarana ny artikla 20 izay milaza mazava tsara fa tokony mody eto tanindrazana ireo rehetrarehetra eny an-tsisy tany. Misy ve ny fandrisendahatra ataon'ny ankola firavalmanana momba ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto an-tanindrazana? Tsy tokony hisy tsony ny négociation hoe tena tsy maintsy atao fa ny fanatanterahana ny tokony fampidiniana. Hitanareo tsara ny fahasahiranana niseho tamin'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana raha ny eritreritry ny totodo izy hitsidika ny reniny. Iverenantsika fa olana maromaro niseho ary efa nisy mihitsy indray fampiresana vaovao zay hoe fataovaverina teto izy. Dia eo no ametrahana an'le hoe tsy tokony anaovana fampiresahana fotsiny fampiresahana fa tokony ampiarina. Zay mahatonga amin'ny teny hoe négociation, tsy dia amin'ny négociation hoe négociant ny diavana azy fa négociant amin'le fampiarana tanteraka an'le tondrozotra. Ary ny ankola firavalmanana dia manao an'io ho asany isan'andro ary zay ny matoa anay hatreto aloha. Ahafahana mampandroso ny fanatanterahana sorodalana ihany ary mampandeha ny fifidianana, anisan'ny sosokevitra aroson'ity mpitondra tenin'ny ankola firavalmanana ity ny tokony hifantoha ny asan'ny fahefanam-panatanteraka indrindra ny gouvernemanta amin'ireo teboka roa ireo. Marina le izy fa tena mandeha miadana dia mandeha miadana mihitsy ny fampiarana an'le sorodalana ary ny tokony atao dia ny fahitako azy aloha dia tokony ahato aloha zay fihetsiketsehana rehetrarehetra ambadika any amin'ny resaka asa ny tiako teneny eto fa tokony matohany ny gouvernemanta mihitsy ny fampiarana ny tondrozotra io. Tokony raisin'izareo ndraikitra mihitsy hoe tena tsy mijery afa-tsy io fanaminaovana tondrozotra io amin'izay tsika mandra-pa tafavoan'ny tanjona natao tao anatin'io. Raha zany za mahita fa sarotra dia sarotra nisy ny fifidianana, sarotra be eo na tsy ho an'ny ankola firavalmanana fotsiny sarotra. Ahoana na fahantsiraray manao fifidianana raha ohatra ka tsy voafehy ny zavatra ny fanarahana. Everiny Guy Randrianarson fa dia sarotra ny hanatanterahana fifidianana raha tsy voafehy ary tanteraka hany fanatanterahana ny sorodalana.